tompoko vavy anterina ny arahaba amin'ity talata fa 4 volana jona 2024 ity toy ny mahazatra rehefa amin'ny ora toy izao dia ny fandaharana ny zoko no arahanao ary araka ny efa nifampitombatsika tamin'ny herin'ny anio dia manodidina an'izay Tanin'ny voanjo sy ny fanajariana izay hatrany no loha hevitra ifampidiniantsika amin'ity alina ity erahanao amiko sy ny namana Soavandria Martafika ary ireo vahiny saina. Araba tompoko ny fandarana izay efa natombotsika tamin'ny herinandroany moa zany no mbola hotsindrina sy hoalalinina amin'ity anio ity satria somary mavesabesatra ihany ny lohahevitra izay nifotorana ilana famakafakana mahatratra sy lalindalina kokoa zany eo amin'ny fandehan'ny fanazavana sy ny famaboasana ary ny fikatsahana vahaolana mba ahafahana mampanjary ny zonony tsirairay eo amin'izay fisitrahana ny fizakamanana tany izay. Ny Tanin'ny voanjo sy ny fanajariana moa no nifotoran'ny resadresaka tamin'ny herinandroany ary mbola ho amafisinao izay no hitondran'ny namana farany Arasafina velo ireo vahintsika amin'ity alina ity. Ya, vahiny efa hitantsika tamin'ny herin'ny anio ihany no vahintsika amin'ity anio ity saingy resaka kosa momba ny lafiny ara-teknika indray isika amin'ity anio ity. Vahiny voalohany ary Ramatoa Zafarinivo Mamy Noël, chef circonscription topographique Tana Atsimondrano. Vahiny manaraka azy io ihany koa Razofera Tsiori, chef de service de la législation, du consensueux et de la direction des affaires juridiques. Ary vahiny manaraka azy io ihany koa Ramatoa Lidson Mamniena izay chef de service de domaine et de la conservation. Vahiny antsotsika vato amin'ny ilany avato kosa indray Dr Razafy Mahatratra Voniarilanto karoka momba ny fananantany ao amin'ny faritry Tasy. Eo ihany koa Andriamatoa Zafimanandray be Louis de Gonzague, président national ny Tafimiavo izay vahiny asiatsika ihany koa amin'ity androany ity iresaka manodidina izay ny Tanin'ny voanjo sy ny fanajariana izay isan'ny noresahantsika tamin'ny fandaharana tamin'ny herin'ny androany hoe ny Tanin'ny voanjo izay efa ny fanjakana no azon'ny olona angatahana indray. Toy ihany koa filazantsika fa misy ny tany izay efa misy titre ary misoratra amin'ireo voanjo ireo no azon'ny olom-pirenena indray angatahana. Manahoana izany ny fepetra ahafahan'ny olom-pirenena anankiray manao an'izay fanajariana izay afaka misitraka ny fangatahana ny tany isoratra aminazy. Tsy haiko iza no afaka maly an'izay mialoha. Mamerina fiarabanantsika rehetra mpanaraka n'izao fandarana izao. Voalaza teo moa mahakasika hoe misy ny Tanin'ny voanjo, misy ny tany vita titre. Tsara ihany angamba aloha mametraka hoe inona moa ny lalàna tena mifehy antsika amin'izao mahakasika an'izay satatany izay dia ny loi 2005/019 izay mamaritra ny satatany eto Madagasikara. Nefa tamin'ny 5 sy 4 arivo izay fa tsara raha ohatra ka te azo tsara hoe nanahoana moa ny atongavana tamin'izany 5 sy 4 arivo izany teo amin'ny sehatra ny lalàna dia anao kely tantara somary valapatra kely amin'ny izay lafin'izay mba ahafahantsika mahazo tsara hoe nanahoana marina moa zany Tanin'ny colon zany nanahoana ny lalàna nandritriny izay vanim-potoana efa ela. Tamin'ny 1878 rehefa maty Jean Laporte izay nanana ny toerany moa teto Madagasikara tamin'ny fanampianantsika dia nozaraina ny fananany. Rehefa nozaraina ny fananany izay nisy ny trano, nisy ny tany, nisy ihany koa ireo fitaovana dia nandany zany ny fanjakana ova tamin'izany fotoana izany. Tsy nanaiky izy hoe ho amidy na ho alefa amin'ny vahiny ny tany. Rehefa tsy nanaiky an'izay izy dia nanomboka teo ny tena fifanolanana nisiny tamin'ny malagasy sy ny ireo vahiny ireo. Nefara tamin'ny fanafiana lapa mihitsy moa izany tamin'ny 1895 izay nahatonga ny ranavalona fahatelo lavo lefina ka nametraka eo ambany fiahin'ny fanjakana frantsay zany ny tany ny Madagasikara. Taorianan'io dia voatery ranavalona fahatelo noteren'zareo mpanjanaka moa
amoaka ny lalàna tamin'ny 9 mars 1896 izay nametraka ny momba ny fananantany amin'ny ankapobeny. Rehefa nanomboka teo izay magaga moa sady matsikaiky ihany koa fa nanomboka teo dia tapitra ny vanim-potoana mampanjaka ary niditra tamin'ny vanim-potoana fanjanahantanytsika ary teo ihany koa no nitsangana voalohany sampandraran'ny fananantany. Ary tao anatin'izay dia io sampandraran'ny fananantany io dia fitaovana anankiray noentin'ny mpanjanaka entina iarovana ny tanin'ireo teratany na orinasa avy amin'ny zareo na olon-tsotra taminazy. Dia nanomboka tamin'io dia nisy didim-panjakana fampiarana moa décret tamin'ny février 1911 izay nalaina tahaka tamina système anankiray tany Australie izay atao hoe acte Torrens moa fitenenana anazy. Io dia entina fomba anankiray na rafitra anankiray entina iarovana ny olona manana tany. Izany hoe nanomboka teo zany nisy n'izany atao hoe titre ary rehefa nahazo titre izy dia mipetraka tamin'izay hoe ny atao hoe ny caractère moa zany hoe tsy azo ivalozana ary mandrakizay na définitif inattaquable dia fiarovana faran'izay ambony indrindra tao anatin'ny fananantany io système napetraka tamin'izay io. Dia nandritry ny 1896 izay netombohan'izay ka hatramin'ny 1960 dia tsy niova mihitsy izay rafitra napetrakatsika tao momba ny lalàna izay. Rehefa tonga moa nefa ny fahaleovantena dia tsy njara ilay izy. Teo nisy fifanarahana tao amin'ny fanjakana malagasy sy ny mpanjanaka amin'ireo zo sy tombontsoa izay fanananan'ny orinasa na ny olon-tsotra. Izay moa zany ilay atao hoe colon. Mety orinasa io mety olon-tsotra ihany koa. Dia izay no narovan'ny fanjakana frantsay nafahantsika ihany koa na leo tena fa ilay tany izay nisoratra tamin'ny fanjakana frantsay no nivarina nakany amin'ny tany ho an'ny fanjakana malagasy. Tao aorianan'izay fahaleovantena izay dia nisy ireo ova tsy ny ova fa ny voanjo nisy ny nandeha miverina tany amin'ny tany nisy an zareo. Nisy ihany koa nefa ireo nijanona teto ihany nanohy ireo concession na exploitation izay nataon zareo teo. Nisy ihany koa nefa nanohy ireo taranana zany an'ilay voanjo izay maty nanohy an'izay exploitation izay tamin'ny ampahany fa namela ihany koa ny ampahany sasany najarian'ireo malagasy izay teo atoerana. Nisy nefa ny tany tamin'ireo ihany koa nafindra tamin'ny fanjakana malagasy ihany zany. Misy concession zany nomena amin'ny fanjakana malagasy. Tamin'ny 1960 io tamin'ny fahaleovantenantsika dia tsara ihany no manamarika fa nanomboka teo ihany koa tsika dia nametraka lalàna anankiray ny ordonnance 60-146 moa izay fandraisantsika tamin'ny heriny. Io nahita izay tranga olana hoe manahoana moa ny tany izay efa lasa le voanjo nefa misy olona mioccupé eo amin'ilay toerana. Rehefa noho izay dia nametraka ny prescription acquisitive tsika tao anatin'ny article. Tsapa ihany nefa fa tsy tena nahavaolana be loatra ilay izy dia nitohy tamin'ny lalàna tamin'ny 66-025 izay mametraka hoe tokony ambolena izany hoe adidina ao tompon-tany zany amin'ny toerana anankiray tokony fambolena no mamboly an'izany. Rehefa tonga ny 20 moa zany tamin'ny tantarantsika tamin'ny grève sotr'izay roa taona tao aorianan'io no nivoahany ilay ordonnance 74-021 izay nametraka ny transfert à l'état. Tamin'io ihany koa dia mbola sahirana satria nisy tamin'ireo colon ireo no lasa nody ihany koa ho an'izay nanajary teo zany. Dia nanomboka teo dia tsy nisy loatra tsony lalàna raha tsy taty amin'ny 5 tsika namaritra an'ilay izy satria ilay système mipetraka hatramin'izay zany momba ilay acte Torrens dia hatramin'ny 1896 ka hatramintsika miteny izao dia mbola io foana mitoetra. Izany hoe ny titre nanomboka tamin'izany ka hatramin'izao zany dia mbola tratran'ilay définitif inattaquable foana.
dia ny satany tany araka lazaiko teo tamin'ny 5 moa nanaovana ny fanavaozana tamin'ny fananatany dia misy anankitelo ireo sata reo. Misy ny tamim-panjakana izay mizara anankiroa dia ny tamim-panjakana tsy azo amidy na ny domaine public dia misy ihany koa ny tanim-panjakana azo amidy na ny domaine privé de l'État. Misy koa ny tany izay manana sata manokana ary ny fahatelo amin'izay sata izay dia ny tanin'olon-tsotra izay mizara anankiroa moa dia misy ny tanin'olon-tsotra vita titre na cadastre dia misy koa ny tany tsy vita titre na propriété privée non titré. Ka ny adihevitra moa zany zao nanomboka tamin'ity hoe fanajariana ny tanin'ny voanjo ity sy ny olona manajary teo no atao hoe somary lalindalina kely ny fanazavantsika tamin'ny heriny. Voazavazavanao teo zany ny tantara nylay na tanin'ny voanjo ny tanin'ny voanjo sy ny satany izay mbola misy tarazo moa hatramin'izao. Tamin'ny heriny androantsika dia nametraka an'ireo le fipetra taky ny lalàna ahafahana ny olom-pirenena malagasy mahazo ireny tany ireny na ny prescription acquisitive io na ny amin'izay mety hoe afindra amin'ny fanjakana aloha le tany izay vao angatahan'ny olon-tsotra indray raha toa ilaina. Hatreto dia mbola olana ihany le izy satria hoe ny olona tena manana an'le izy raha tena ara-dalàna amin'ny fananany azy sy le olona mety hanana ny zo azo azy amin'ny alalan'ny prescription acquisitive dia mety samy anana ny tombotsoany raha ohatra ka ny andaniny no mahazo ny rariny na ny ankilany kosa dia torak'izay ihany koa dia ohatrany hoe mila vahaolana eo anelanelany amin'ny alalan'ny fanelanelana amin'ny fanjakana ho ny mpikaroka tato. Inona no iverinareo fa tokony ho tsindriana ao anatin'izay dingana ahafahana indrindrareo malagasy izay nanajary mbola tsy nisitraka ilay tany amin'ny mahatompony azy nefa tokony hanana ny zo ho amin'izay lafin-javatra izay. Iza no miaraba antsika ary miaraba ihany koa ny mpijery ny fandaharana. Ny mahakasika an'ity tanin'ny voanjo ity dia tsara tonga dia apetrakintsika aloha zany hoe tsy ny tanin'ny voanjo ihany voakasika amin'ny olana hoe misy fanajariana io fa ny tany be velarana tanin'olon-tsotra be velarana eny fa na ny kely velarana arany ka tsy ampiasain'ny tompony ary nefa misy olona miditra ao anatiny. Izany hoe le olana zany dia tsy dia tena any amin'ilay mahatanin'ny voanjo anazy fa any amin'ilay hoe misy zo anankiroa mitaingina ao ambonin'ilay tany. Voalohany dia ny zony le zo fitompona izay ananan'ilay tompony ananany taratasy satria propriété privée titré ny resaka eto izay ananan'ilay tompony taratasy vao marina ara-taratasy dia nefany misy zo izay mitaingina ambonin'io zo io zany izay karazana zo hafa takian'olon-kafa amin'ny alalana fanajariana izay nataony. Dia tsara tsy hivana dian'izao fa ny lalàna antsika malagasy, ny lalàna velona antsika malagasy metomboka amin'ny lalam-panorenana mihitsiny dia miaro aloha voalohany indrindra ny zo fitompona izany hoe ny droit de propriété. Ny lalam-panorenana antsika mihitsy no tonga dia mametraka an'izay fitsipika izay hoe ny zo fitompona aloha no arovana indrindra raha ohatra ka hoe voapirova amin'ny alalana boky titre izay zo fitompona izay. Ary tsy misy feim-potoana ny iarovany lalàna an'izy io hoe arovana mandritra ny 10 taona, 20 taona, 30 taona ihany fa izay le araka ny tenen'ny namako tato hoe définitif et inattaquable fa izay rehefa mipetraka le zo ary namarinina tamin'ny alalana boky titre dia arovany lalàna foana iny. Ary mahatompony an'le tompony voasoratra ao anatin'le boky titre ny tompo-tany dia manana ny zo rehetra ao anatin'ny zo fitompona zany afaka mampiasa ny taniny izy amin'izay fomba rehetrarehetra heveriny ampiasana anazy, azony amidy, azony atakalo, azony ampanofaina raha izay ny eritreretany hoe ahafahany misitraka ny zo fitompona zany. Fa zavatra anankiray ihany no rarany lalàna ataon'ny tompo-tany zany dia ny fanararaotana zo fitompona, abus de droit de propriété.
sokajiany lalàna ho fanararotana zo fitompona ny tsy fampiasana ny tany mandritra ny fehimpotoana elaela. Dia ny sazy ao anatin'izay abus de droit de propriété zay dia ny famerenana ny tany any amin'ny fanjakana aloha. Ny tsy fampiasan'ny tompony ny tany dia tsy mamafa velively aloha na mamindra avy hatrany ny zo fitompona amin'ny olona izay tompon'ny fanajariana. Raha atao amin'ny teny frantsay ngamba zany raha hoazoazo kokoa ilay izy dia hoe en matière de propriété privée titrée, une mise en valeur effectuée par autrui n'est pas translative de propriété. Zany hoe raha resaka tany misy titre zany tanin'olon-tsotra misy titre ny fanajariana ataon'olon-kafa ao anatin'io titre io dia tsy mamindra avy hatrany ny zo fitompona amin'ilay olona tompon'ny fanajariana. Fa misy fepetra be dia be apetraky ny lalàna ary arak'ilay fampiresantsika tamin'ny heriny anakiroa ny possibilité, anakiroa ny zavatra azon'ilay olona atao na izy prescription acquisitive zay araky ny tenen'ny namana teo ihany hoe mbola somary betsaka ihany koa ny fepetra zay takian'ny lalàna ao anatin'izay prescription acquisitive zay. Fa ny vahaolana anakiroa vahaolana faharoa anakiray dia ny mikasika ny transfert à l'état. Ny transfert à l'état zay mamerina aloha ny zo fitompona, mamerina aloha ny fananana an'ilay tany any amin'ny fanjakana zay vao zaraina indray any amin'ilay olona tompon'ny fanajariana ty ariana ilay izy. Zay angamba ny vahaolana aloha hatreto. Dia ivadika avy hatrany atao sa manana fanampiny ny atao amin'ny sampanarahan'ny fananantany mety hoe anazavazavana kokoa amin'izay famelabelarana efa natao zay. Angamba mety hoe anapiko kely ihany moa raha tsy misy ambara aloha ny namako amin'izao ilay fanajariana mipetraka teo moa nisy lafiny maromaro foana zany dingana tamin'ny lalàna na niezahan'ny mpanao lalàna hatramin'izay anomezana lanja ara-dalàna ny fanajariana. Efa mipetraka teo moa ny resaka hoe prescription acquisitive, efa mipetraka ihany koa ny loi numéro 66/025 izay mametraka ho adidin'ny tompon-tany amin'ny fambolena ny tany tokony ho volena. Dia mipetraka ihany koa moa ny resaka transfert à l'état teo izay manasazy avy hatrany tsy fanajariana ny toerana io dia tsapa tao anatin'izay fa niezaka foana ny lalàna hatramin'izay na nisy lanjany io. Ary tamin'io loi 66/025 io dia fiarovana nomeny lalàna io hoe ianao raha mioccuper amin'ilay toerana eo dia arovany lalàna ianao hijanona eo. Zay nefa tsy midika arak'ilay tena amintsika teo hoe avy hatrany dia mifindra amin'ny zareo ilay izy. Raha atao mivantana ilay izy dia izay misoratra anaty titra ihany aloha no ilazana hoe zao ny tompon'ny tany anankiray. Ka iny fanajariana iny na manana fanamarinana ary ianao amin'ny fanajariana rehefa mbola tsy misy ilay lalana ara-dalàna na didim-pitsarana ny alalan'ny prescription acquisitive na famindrana n'ilay tany ho amin'ny fanjakana dia zay aterina eny amin'ny sampandraran'ny fananantany ho adika zay ianao vao afaka ho tompony. Izany hoe tsika zany dia ao anatin'ny elanelan'izay hoe aiza ny lalana atongavana makany amin'izay régularisation moa tena anambarana an'izay. Dia zany hoe ny lalàna raha ny toy amin'ny fanampiny teo rehefa azo ny fanjakana amin'ny alalan'ny transfert à l'état izy dia manana lalana be da be ihany koa ny fanjakana. Ohatra fotsiny ny andinin'ny 17 amin'ny loi 2008/014 momba ny tanim-panjakana dia manana fahafahana ny fanjakana manao dotation moa filazana anazy ho anna commune ireo tany izay mifindra aminazy ireo dia anjaran'ny commune rehefa avy eo no mitsinjaran'ireo tany ireo na manao attribution an'ireo olona izay nanajary teo amin'ilay toerana. Amin'izay fotoana izay tena maimaimpona mihitsy ilay izy. Zany dia efa zavatra efa voalazany lalàna amintsika amin'ny teny izao zany fa tsy hoe zavatra mbola ho apetraka. Zany hoe raha ny lalana rehefa tonga eo amin'ny mahatampanjakana anazy dia betsaka ny afaka atao aorianan'izay. Ny mety olana kely fotsiny angamba mety hoe
atahorana dia hoe mifanararaotana atao fanjakana rehefa mivarina aminy tamin'ny mpanjakana le toerana. Afaka apetraka foana ny droit de préemption anatin'ny tany hoe ireto nanajary dia tsinjaraina arak'ireo olona zay voalaza teo. Izany hoe raha amin'ilay transfert à l'état teo zay mbola lazainy namanay eo moa rehefa avy eo hoe ahoana dingana amin'ilay izy dia afaka apetraka tsara mihitsy zay zavatra izay hoe izabo no olona ao. Izy zany recensé ao anatin'ilay izy dia ahoana ny fomba fitsinjarana an'io. Na izany na tsy izany ary dia manamafy foana ihany zay hoe ny fitompona zo fitomponana ny fizakana ny tany dia zava-dehibe ary efa narovana lalam-panorenana hatramin'izay dia izay no mahatonga zao olana hatramin'izao zay satria tsy manapaka ny tenao fa zay mihitsy mantsy no tiako marina hoe ilay tany misoratra amina olon-tsotra saingy vahiny efa fantatra tany am-boalohany fa le lalàna anseho mivoaka tamin'ny fotoana nanomboan'ny fanjanahantany mba hiarovana ireo vahiny amin'ny fizakamanana le tany eto. Tonga amin'ny fotoana nahaleovan'ny Madagasikara tena tsy le fanjakana malagasy hoe zany no tokony ho nanao lalàna avy hatrany hoe miverina fanjakana avy hatrany ny tany teo ampelantanan'ireo voanjo ireo na tany misoratra amin'ny fanjakana frantsay eto Madagasikara na tany misoratra amina teratany frantsay mpanjana tany teto Madagasikara fa miandry an'ilay lazaina hoe tsy nohajariana na hoe nahimpon'ilay tompony mamerina azy amin'ny fanjakana manjary hatramin'izao tsika amin'ny teny izao dia mbola misy vahiny tompony eto raha le titra zany resahana nefa ny lalàna tateoriana koa dia efa nisy ady hevitra ny amin'ny hoe manana zoy zakamanana tany ve ny vahiny. Manahoana ny fomba fijerinareo amin'ny maha-teknisiana anareo an'izay endry zavatra izay? Raha ny loi 2007-036 mahakasika ny investissement moa dia efa nametraka mazava tsara fa tsy azon'ny vahiny atao no mahazo tany. Ny mahakasika an'ilay tany mipetraka ho an'ny voanjo teo indray ny tena marina ny antony anankiray no nametrahana hoe ny titre dia définitif inattaquable dia mba hialana amin'ny amin'ny teny frantsay misy hoe insécurité juridique amin'ny tany satria raha omena titre ary ianao zay no efa nifosan'ny fanjakana hatramin'izay hoe izara titre kanefa io titre io dia azo ozongozonina ihany dia mety hiteraka korotana indray zay ho an'ny ary tsy ho an'ny le tany colon rery ihany fa na ny olon-tsotra ary rehefa manana titre dia lasa hipotra zay hoe ay rehefa tany vita titre tia dia mame fahefana nataoko hoe ara-dalàna na tsy ara-dalàna afahana manozongozona an'iny ary ny tanjona ihany koa ane na izany na tsy izany ary tsara apetraka foana hoe ireo olona izay nanajary teo ane ny hafarana io dia ho avy amin'ny titre ihany ka raha ohatra itsika hoe ahozongozona le titre dia tsy hitako akory ny nanomboana lizy satria nahazo titre eo ary izy amin'izay lalana ataontsika na transfert à l'état na prescription acquisitive na lalana vaovao hafa zay ataontsika dia ho voahozongozona ihany izy zany hoe ilay fiarovana ny titre anao mba tsy ampikorotana ny olona manana tany no narovana hatramin'izao fa io dingana transfert à l'état sy resahantsika eo teo dia zavatra anankiray manara-dalàna tsy manohatra an'io tsy manipaka an'io zany hoe ho an'le tany voanjo teo moa misy moa le hoe tany amin'ny fanjakana frantsay hatramin'izay iny efa mazava be ngaminy tonga dia ny fanjakana malagasy tsisy olana fa ho an'le tany ny colon marihana koa fa tsy frantsay ihany no nahazo tany teto amintsika taloha fa mety misy grika misy indiana misy maromaro iry zareo zany hoe raha vao mandray vahaolana indray mandeha zany tsika ka hoe avy hatrany dia avadika l izy dia mety ho tratra an'izay olana izay ireo tany izay tsy misy mioccupé akoriny satria ny olana antsika anie dia ho an'ilay tany be velarana izay ajariana vahoaka zany hoe ny toerana izay misy an'ilay fanajariana zany no vahana amin'io fa tsy afaka mandray tsika hoe vahaolana kapobe amin'ny tany ary farany napiko an'izay teto ambony tany na aiza n'aiza dia ny titre foana no faran'ny fiarovana ny olona amin'ny tany. Atikato amin'ny tany miavo hoe izay no fanazavana entin'ny teknisianina ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina izay atao hoe amin'ny mafiraisa mampirenena anareo mahita endry zavatra hoe tia ny rariny kokoa
aiza ho aizy zay tsy jerytsika hoe rariny tsy ara-dalàna ve sa rariny ara-dalàna fa hoe rariny kokoa. Ia, miarahaba ny sika rehetra zay mifanatrika eto ary miarahaba koa ny agnaty-tokantrano zay magnaraka an'ity fandarana ty. Ny zavatra rehetra dia misy tantara. Ny fandresahan'ny maître teo zany ny tantara ny resaka ny tany teto Madagasikara fa ho bangoiky tokana izy. Tonga teto ny mpanjana tany dia nanana tanjona izy. Voalohany zany dia ny hanatsa hoe zarazarao anjakana. Zany hoe mba tsy hisian'ny firaisan-kina zay efa tena atao hoe nioro-paka teo amintsika malagasy. Zay no efa hitany, efa nanao fanadiadiana izy zany, efa nanao analizy hoe tena miray hina ny malagasy. Ny tanjony voalohany zany rehefa tonga teto Madagasikara izy dia inona no hanatsarana ireo malagasy miray hina ireo. Dia fatany fa tena tia tanitsika ary fatany vahiny tsara fa manan-karena tsika ary eo agnatin'ny tanitsika io no misy ny herenantsika. Tsy vitan'izay fa mbola nizarany roa ihany koa Madagasikara dia nasiany ny tanindrana nampamboleny voly fanondrana taty ampovoantany, nampamboleny voly hohanina. Ireo politika ny mpanjana tany ireo zany dia raha manao tombana antsika amin'izao fotoana izao tonga ny fahaleovan-tena antsika malagasy tamin'ny 1960 dia nanomboka teo zany dia efa tokony tonga dia vahaolana zany no arosony raha maha société civile sy mahita ny fiarahamonina iny fotony anay zany vao nandray fanapahan-kevitra hoe azontsika ny fahaleovan-tena dia tokony lalàna io no kitihina voalohany. Ny lalàna zay marina fa efa andresahan'ny teknisiana teo fa ara-teknika tanteraka le izy. Fa raha ny zavatra misy ny fiarahamonina dia misy atao hoe mitombona le lalàna. Fa misy ihany koa lalàna efa lany andro. Satria lalàna tamin'ny andro ny fanjanahantany, tamin'ny andro ny atao hoe fanatsaratsarany vazahantsika ny mbola iaignatsika amin'izao dia voapirovo zany zao araka ny tenen'ny namana teo hoe ny lalàna zay no heverina hoe hanatsarana mba magnakaikikaiky ntsika malagasy tamin'ny 2015 teo dia rehefa hoe tena mba magnakaiky satria misy an'ilay vomiera efa ndresangama tsy heveritra satria zay nagnaraka ny fandarana tamin'ny heriny dia misy an'ilay vomiera tonga hoe mijery agny fotony dia arakaraka zay ona ny nagnajary na ny valoriser le tany teo no atsinjarana le tany. Zay no lavy ny ACC satria inona ny antony? Ny lalam-pandrenantsika mankatsafanatany mbola tagny amin'ny andro ny fanjanahantany ihany koa. Dikan'izay zany io lalam-pandrenana io no mila kitihina voalohany io hifagnaraka amin'ny zavatra misy eto Madagasikara. Faharoa, raha ny tany no resahana io no antony tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara io tany io. Dikan'izay zany mila manao fiovana mahery vaika itsika. Nahoana moa ny fitondrana hatramin'izay tsy sahy nanao an'izany. Fa tokony raha tena hanao fitondrana tena hiverina tanteraka amin'ny fiovana tena hampandrosa Madagasikara dia io tany mila manao décision zany na fanapahan-kevitra politika. Zay ihany vahaolagna farany ahafahantsika atao hoe zany mandray hametrahana fahefana hametrana zory zay olona magnajary ny tany. Fa mizara roa zany zay fanapahan-kevitra politika zay. Voalohany tsy ny fanapahan-kevitra politika dia fijerena manokana ny tany voanjo fa tsy nresaka manko ny namana teo hoe re tany tsotra zany dia mety vao hijery ihany koa ny antsika zay atao hoe ny malagasy fa tena fanapahan-kevitra politika manokana zany ho an'ny tany voanjo marina fa efa niala teto efa nomena malagasy ny fahaleovan-tena. Dikan'izay zany ny vazaha na ny voanjo rehetra dia tokony hagnaraka an'izay koa zany ho raisin'ny malagasy ny tanyny malagasy. Tsika agnivelany agny fa tsika tsy mahazo tany agny mihitsy. Ary tamin'ny nino amity ny lalàna ny fananantany zay toa no hatsaraina farany teo zay natolotra tagny amin'ny solombavambahoaka tamin'ny 2018 zay anisany atao hoe nandray atao hoe nataoko hoe nanao ady sisika tamin'izany zay société civile satria nisy andininy maromaro zany zay hitanay hoe tsy nety tao. Ohatra fotsiny hoe fagnomezana tany vazaha na ny fividian'ny tany vazaha ny tany malagasy. Raha vao zany no atao dia ny mpanambola na ny vazaha no hidonga eto amin'ny tanitsika eto fa aiza ilay vahoaka madinika zay atao hoe 90% na 70% ny gazy dia agny ambanivohitra ary tena miaigny amin'ny tany io ro tsika tany famokarana sady mamboly miompy dia vahaolagna ho anay zany dia miverigna amin'izay tokony ho sahy handray fanapahan-kevitra amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao handray fanapahan-kevitra politika zay hoe ny tany ny vazaha na ny voanjo dia raisin'ny fanjakana mba homena an'izay onona magnajary azy
hateo hatramin'izay satria mazava tsara lalàna hoe raha iny ambanivohitra rehefa nagnajary 20 taona teo le olona dia tokony hisitraka hanagnazo azy lay tatsahanay ilay fokon'olona iny ambanivohitra zay namboly azy dia io moa raha aty andrenivohitra ohatra hoe folo tsy dia tedy loatra zany ka io zany tena miaky amin'ny fanapahan-kevitry fanjakana io amin'ny resaka dia géopolitique fa ny resaka ara teknika dia magnaraka arakaraka n'izay fanapahan-kevitra politika zay ary miatraika agny amin'ny fagnovana ny lalam-pandrenina. Dokotera Jafy Matratra ianao tamin'ny heriny nanazava an'izay fanapahan-kevitra politika izay satria nosoritanao hoe raha toa ka mandetsy ny andaniny dia mety hanahirana raha nomevana ny ankilany koa dia mety hiteraka olana azonao tsindrina sy alalinina bebe koa ho amin'ny mpanaraka ny fandarana ve ilay fanazavanao teo satria le fanapahan-kevitra politika ny resahany tany miavo teo mety azo atao hoe mahery vaika loatra angamba na brusque be tsy fantatro mety misy elanelam-panavy avy aminao. Misaotra tompoko nameny fitenenana. Ny elanelam-panahy dia voavaka tsara kosa aloha zany ny karazana tany vita titre hiaran'izay sosikevitra rehetrarehetra hitantsika teo izay satria somary tsongaiko kely le teny chef mamitato teo hoe tsy dia nitanjontsika nge tsy hanozongozona sécurité an'izay rehetra efa mana titre any an-tokantrano satria izay tokoa zany tsy azo atao hoe inona ary ny ilana an'ity modely sécurité foncière optimale ty raha ohatra ka hozongozonina daholo indray izay rehetra efa manana titre. Ho anay any amin'ny faritra Itasy manokana satria izay moa ny andohan'ity loha hevitrintsika ity hainay tsara ny manavaka ny tany voakasika ity resantsika ity zany hoe ny tany teraka tao anatin'ny contexte na colonisation ny resahana eto ireny kosa aloha dia tokony ho averina ho jerena ka parka mihitsy ireo tany rehetrarehetra teraka tao anatin'ny contexte ny colonisation mba hampiarana an'izao vahaolana izao satria tsy azo tsinontsoniavina mihitsy tena tsy azo tsinontsoniavina mihitsy zany tany hoe 9180 hectares zany fa commune valo no voakasika izany ary ny commune rehetra izay voatsindry ao anatin'ny sol volcanika masaka be ny faritra Itasy iny dia voakasika izany. Noho izany tsy tokony zany hoe anana tahotra isika anao remise en cause na remise en question ny fomba nahateraka an'ilay titre mihitsiny somary sotomoko kely fotsiny tsy sanatria hanampy an'izay efa nilazay namako teo momba n'ilay historique any amin'ny faritra Itasy fa iny faritra volcanika iny ane tsy tany mihitsy nisy ny malagasy voalohany ny orona ponenana teo Itasy fa ny frantsay no nahita an'iny voalohany. Ny fitondram-panjakana frantsay mbola tsy prononcé akory ny colonisation Madagasikara tamin'ny andron-drana valina fahatelo ry zareo efa mandefa ingénieur géomètre topographe ny pédologue ny géologue ny tsirika ny hakantony ny tany izay tsy tsikaritry ny gasy tena tera-tany avy eo amin'ny faritra Itasy variana tany amorony Tasy any amin'ny faritra Manazary any amin'ny faritra Mandivato ary ato amin'ny faritra Mandridrano Soavinandriana any ny tena misy tanin-drazana hatrany ny olona tompo tanin-drazana ao Itasy fa ny sol volcanika ny Itasy mbola tsy zanatany akory Madagasikara dia efa ny délimité ny topographe frantsay izy ireny ka vatany vao ny créé ny service foncier tamin'ny 1896 tonga dia titre daholo izy rehetrarehetra ny tany tsara rehetra ny tsara toerana rehetra ao Itasy amin'ny faritra volcanika iny dia teraka tao anatin'ny contexte ny colonisation daholo ny matriculation an'ireny tsy mbola variana tamin'izany mihitsy sika gasy tamin'izany zany hoe raha azo lazaina zany sotomoko amin'ny vanim-potoana ankehitriny ny tantara tsy misy gasy tompo-tanin-drazana dia tena hoe milevina ataoko fotsiny eo Analavory fa ny tany roa izay efa mpifindra monina taty aoriana piasa ny vazaha tamin'ny andro vazaha dia nijanona teo izy noho ny ala ny vazaha ireo zao no tena manana fasan'andrazana ao Analavory. Izy io zany any amin'le fomba ny foronan'le tany vita titre tamin'ny vazaha mihitsy zany ny tokony ho jerena ka par ka raha ohatra ka ny eken'ny fanjakana frantsaizy nanjaka teto Madagasikara ny azahoan'ireo olon'ireo titre dia nisy condition tao ohatran'le nteneniko tamin'ny heriny namboly bakoly ny colon tany Itasy namboly aleurite dia natao nanaovana huile d'avion izy io nanaovana savony nanaovana loko exportena tany France zany hoe azo lazaina nge zany fa nampatanjaka an'ireo firenena mpanjanak'ireo na imbetsaka potiky ny ady lehibe azy izy dia ny fitrandrahana ny tany taty amin'ny kolonia
anisan'izany zay tasy anisan'ny nandray anjara betsaka mihitsy nampatanjaka ny fitondram-panjakana frantsay zay tany tasy noho ny fitrandrahany ny tany volkanika ny tasy hafa be zany ny contexte ny antony nanomezana tany olona mbola tsy tonga akory ny colon nanomboka tamin'ny année 20 année 30 vao nisy ny s'installe ny colon ary misy hoe miaramila mpampandry tany natongavany eo fa fonctionnaire affecté dia mena tany izy tambiny anisan'ny tambiny karamany taty omena entre guillemets andevo ny asa nanamainto milaly andreny tany reny natao réquisition daholo main d'œuvre manodidinany ka zany zavatra zany ve raha ohatra ka tsy ho révisentsika cas par cas dia mbola ho arovantsika zany hatramin'ny taranaka faramandimby izay mbola tsy ary akory mbola tsy teraka akory satria zay ny dikan'ilay titre raha vao une fois manana titre ianao dia voary mandrakizay hatramin'ny taranaka ao faramandimby zay aloha no mbola lalàna fe hatramin'izao ka ireo olona zay naafecté ny fitondram-panjakana frantsay aty hanao pacification hanao production alefa any amin'ny usine frantsay ve mbola eritreretin'ny fitondram-panjakana malagasy ho arovana foana mandrakizay tsy manam-pataperana fa tokony efa atao remise en question ny titre zay teraka tao anatin'ny fanjanahantany satria nisy koa ny rivotra nitsoka teto amin'ny fiainam-pirenena mahatonga an'ireo olona ireo nanorona commune nanorona tsena tamin'ny herina ianao zay tsika teny docteur namorona camp na gendarmerie école akoatra ny tokantranon'olon-tsotra dia nisy fanjakana foana nefa teto Madagasikara nahita an'izany tanàna zany niforona nomboka tamin'ny rivotra mitsoka tamin'ny 72 hatramin'ilay olona tompo titre mihitsy azy zany hoe ny famille Payette ny famille Goyer dia ny autorisé an'ireo mpiasan'ireo hamboly tamin'ireny tany ireny mbola teo ilay colon tamin'izany naseny nanao trano naseny namboly fa noho ny tsy eo ntsony ilay colon misy koa resaka karama tsy voalosina sisa zany hoe tsy azo dia tsy hita zany ny antony nahatonga an'ilay olona ny squatter tany vita titre tsy azo dia tsy hita na dia efa nijerena fotsiny teo mihitsy zay nandritry ny taona maro ka tsy avy hatrany dia afaka ny ampiatra be tsy misy indra fo isika ny herin'ny titre amin'ireo olona zay tsy ara-dalàna mipetraka eny ambonin'ny tanin'olona vita titre ireo fa tokony ho jerena mihitsy ireo zay aza te hiteny hoe 50% mihitsy zao ny chance fa tsy afaka tonga dia balancer tsika any amina tompo titre zany raha ohatra ka titre teraka tao anatin'ny contexte na colonisation izy ho anay any amin'ny faritra tasy dia ho avy moa ny fotoana mba hamerenanay milamina tsara ny vahaolana tia nahatongavana zany ao anatin'izao fandaharantsika izao hoe inona ny vahaolana ary tiana eo aroso eto sady koa aza na dia tsara taresy mipetrapetraka aza ny vahaolana hoe reto koa ny riska tsy hatateraka n'io vahaolana io fa tena misy mihitsy koa ny riska mety misy antotanisa ve amin'ny mampikarika anao azonao mena hoe ny zava-misy amin'izao fotoana zao hektara no mbola tena ajarin'ny tompo titre na tena mbola eo ampelantanany amin'izay asa mandrarata zany ny zao hektara ao anatin'izany 5 hektara zany efa nitera tamin'ny malagasy no miasa sy mamboly manamaity milaly azy izy io mila étape parcellaire mazava tsara vao tena afaka manome statistique fa ny statistique misy eto aminay aloha zany hoe fohy koa ny fotoana ahafahana mamadibadika boky tany fa ny boky tany ao efa trano ray manontolo mihitsy misy ny boky titre amantaonany maro koa moa efa nanomboka nanaovana fikaroana tamin'ny taona 2014 momba ny tanin'ny colon analavory manokana fa ny résultat misy hatreto aloha zany ny 9180 hectares dia tany miisa 420 isa izay nazahoana certificat de situation juridique daholo tamin'ny 2006 dia efa naka juridique avy eo naka indray tamin'ny 2008 avy eo maka indray 2010 dia mbola naka tamin'ny 2018 farany teo dia ireo zany mbola maintenu ao ny anaran'olona tsy tera-tany gasy misy grika mihitsy ny ao misy créole le paentina ataontsika thème tamin'ny herin'ny androany zao créole manana tany eo amin'ny valo toerana dia misy amin'ireo zany ohatra ny roa toerana eo nefa voasitony eta malagasy dia misy frantsay ny olona ny colon ray manana angeza indrindra ho itasy dia zany Goyer Camijule zany 1600 hectares anasy rery ary mifanakaiky izy ireo fokotanina Andranomavo Andranonatoa Ankonabe ary Ambohibola dia territoire ranjakany zany Goyer zany avokoa anelanelan'ny tany Goyer misy parcelle cadastrale izay délimitena jugena mety mefa inscrit koa amin'ny anarana gasy
ara-taratasy fa ara-tantara zany nanjakany goe daholo amin'ilay gasy tsy mahay taratasy hoe ato ivelan'ny tany goe ato anatin'ny tany goe dia le teny hoe territoire zany hoe ao zany mbola limitin'ny pouvoirany zany mbola ao anatin'izany tanàna zany nefa tiako itsindriana kely fa mitovy amin'ilay problème antsika tamin'ny heriny hoe efa misy teratany malagasy amin'izao fotoan'izao indray efa nahazo ny tany pahety rehetra 944 hectares fa ny tany goe 1500 hectares dia efa misy koa propriétaire vaovao milaza fa mpandova any goe aloha tamin'ny voalohany dia vendreo izy zao milaza fa manana acte de vente ny goe en bonne et due forme ary ny fivarotana ny tany goe io dia efa mandeha amin'ny site web any efa en cours mihitsy zany zany hoe misy foana zany ao itasy problème na fananatany izay mbola tsy tapitra an'eo dia voakitika an'eo dia tapitra an'eo dia efa misy menace hipotra sady fa tsy azo atao tsinitsinina tompoko zany 9180 hectares zany raha ohatra ka ho azera amin'izany 9000 hectares zany ny herin'ny lanjan'ny titre mety tsy andamin-javatra ihany mety tsy andamin-javatra ihany satria commune 5 izy izahay manana ka voakitika ao anatin'io 9000 hectares io avokoa manana valan'izay ia dia amafisina ny fiarabana rehetra efa nentin'ny teo aloha tiako hitondrana fanampanazavana kely angambany indrindra ny mahakasika ny amin'ilay lalàna teo itsika malagasy atsika mahafanjakana atsika dia voafehan'ny lalàna ny zavatra rehetra misy eto amintsika dia lasytsika teo hoe tamin'ny fanjanahantany ohatrany hoe tsy nisy vahaolana nraisy ny fanjakana mikasika ny tany voanjo nefa tokony tsy hoadintsika fa le ordonnance 74 inange 74 021 inange efa tao anatiny fahaleovatenantsika efa mba nijery an'izay ihany zany fanjakana efa procédure azo atao le izy mikasika ny transfert à l'état zany na io mety ho ampahatany amin'izay misy fanajariana na io mety le tany ray manontolo mihitsy zany fa le fampiarana anazy zany no tokony ho eritreretintsika ahoana ny anateterana an'le izy mba ahafahan'le vahoaka izay manao fanajariana misitraka an'le tany zany sy ny mahazo ny titre zany filazantsika anazy dia ny amin'ny procédure izay tokony atao tsaratsara angambany aloha hoe manao recensement kely tsika na hojerevana zany hoe inava zavatra misy ao amin'le tany dia manao état parcellaire aloha dia ny sampandrarany fandrefisa-tany aloha zany ny tena manatanteraka an'izay état parcellaire izay zany miaraka amin'ny vahoaka izay manao ny fanajariana zany dia hojerevana eo aizavo ny faritra misy ny fanajariana dia hitantsika eo amin'izay rehefa voafaritra mazava le izy ny faritra jarian-dranona ao amin'ny titre numéro zao dia mahazo état parcellaire mazava tsara tsika dia miroso amin'ny procédure izay tokony ataontsika mikasika ny transfert à l'état io rehefa miverina ny fanjakana io raha maro ny vahoaka eo dia efa misy procédure tsotsotra amin'izao mikasika ny opération ZOKO zany na opération VB zany alalan'ny be sy ny maro azy hidirantsika lalindalina kokoa izay vahaolana tolotra momba ny ahafahan'ny olom-pirenena hisitraka ny lafin'ny fananantany izay rehefa avy eo fa andeha alohantsika anaraka ny oronan-tsary fampahafantarana ny BMTT izay mpanohana nyity fandaharantsika ny ZOKO ity. Eny tompoko lasy tompoko vavy miditra amin'ny tapany faharoatsika taorian'ny fampahafantarana ny sary famantarana ny BMTT iny ny resaka izay velabelarin'ny andanysy ankilany zany teto ny andaniny ato manao hoe misy vahaolana tsy voatery fitorana ao anatin'le tena lalàna atao hoe zatsany hoe anjambany fa
tena mahitsy tsy tokony bilibiloka tsy tokony hitady zavatra koatra ny lalàna ny ato indray mahita hoe ny lalàna io azo atao tsara ny mitady ny vahaolana ao anatin'izy io na mety aharitraritra kely aza la idingana everina fa ireo hevitra anakororeo ve tsy azo ampifanatonina mba sady anamorana sy anamaivanana an'ilay dingana no tsy hiteraka olana ihany koa fa ahafahana koa mametraka mandrakariva lay fotokevitry ny fiarovana ny zoniny manana titra ao anatin'ilay fandehan'ilay raharaha tsy fantatro nareo teknisianina mety mahita fomba fijery amin'izay araky ny hoe ny esprit du texte manahoana raha miohatra amin'ny tena zavatra iainan'ny olona ny anatin'ny fiarahamonina amin'ity raharaha ty ary veriko fa tsy ny raharaha ny tasy ihany fa hatrany atao masina nosy be koa raha tsy diso atao misy trangan-javatra mitovitovy aminazy io mahakasika an'izay indrindra arak'ilay efa niteneniny namana teo hoe efa nisy dingana ngeza be ihany nataon'ny fanjakana malagasy mahakasika an'io le lalàna 74 io eo amin'ny lafin'ny fampiarana angamba sisany fa na izany naty zany raha ny eto ampelantanako moa zany zao efa misy 933 hectares 124 hectares 78 hectares any Analavory izay efa anaovana ny procédure na transfert à l'état io amin'izao fotoana izao efa niakatra aty amin'ny direction centrale izy io nanomboka tamin'ny 2017 any Soavinandriana zao efa misy 216 hectares 17 hectares 22 hectares 11 hectares ary 3 hectares zany hoe efa miezaka ihany ny fitondram-panjakana zany mijery akaiky ny fomba ahafahana mirégulariser an'ireo occupation BDP ireo efa misy dingana zany efa natao ho fampiarana ny 74 io isika marina hoe araky ny tenen'ny Ramse hoe hitady vahaolana politika fa nefa na izana jany tsika mbola ao anatina fanjakana tandalana ihany dia na mitady vahaolana ara-politika raha aloha tsika tsy maintsy mijery foana aloha izay hoe inona no mifanandrify sy manaja ny lalàna mifehy tany sy ny fanjakana dia le vahaolana izay mifanandrify sy manaja an'izay lalàna mifehy izay aminay dia io 74 io ihany aloha ary efa misy izay dingana ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao reo efa misy anankivalo titre anankivalo zao nefa any amin'ny Soavinandriana sy Analavory efa anaovana transfert à l'état amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Teo moa nisy le zay atotanisa maro isan-karazany zay raha ny avy amin'ny observatoire du foncier indray dia nahita amin'ny ankapobeny fa eo amin'ny 1,500,000 hectares no tany izay mitovy ohatran'io araky ny voalaza teo moa misy Manakara, misy ny Tamatavy, misy Nosy-be, misy any Sambava, misy any Ambanja, misy any Mananjary, misy ny Tasy izay vao resakitsika teo maro dia maro le izy zany hoe isika zany androany ihany koa dia fotoana anankiray koa zao ahafahana hoe miresaka ireo zavatra ireo amin'ny eraky Madagasikara satria raha mahany Tasy reritsika lasa misy principe izay mifanohitra amin'izay manko dia zao raha ny lalàna dia hoe général le impersonnel zany hoe tsy afaka anao hoe revo any amin'ity toerana ity dia ohatr'izao ny amahako an'io revo any amin'ity toerana lalàna tokana hatramin'izao aloha raha ohatra moa misy fanovana mahakasika an'izay angamba dia raha mahavanly izy izay tsy maninona fa tsara ihany koa nefa tsindriana hoe ina moa le tena olana mahatonga le sakana ihany koa tsy voavaha anatin'ilay izy dia tena marina dia misy mpandova ilay ovy ale voanjo ary mpandova ireo tsy voatery teratany vahiny fa mety vadina frantsay izy nefa mety malagasy ny zanany mety manana nationalité malagasy dia zany hoe ireo ve zany ataontsika tsinotsinona satria zanaka na voanjo ohatra zany hoe tsara jerena foana ihany hoe inona ny antony tena sakana mahatonga ale satria matetika dia ilay mpandova mihitsy no miteraka an'ilay olana fa raha le zavatra teo hoe
zava-dehibe mamokatra ny tany any tasy sy ny rehetrarehetra ina fiombonantsika iny gamba tsisy olana hoe mame tombony ao an'ireo vahoaka izay manajary eo tsy an'ny olana fa hoe ahoana ny amahantsika an'ireo mpandova misy ihany koa nefa tsara marihana ao anatin'ireo izay mpanajary eo misy loko koa fa tsy hoe olona marina daholo ireo na hoe mifanjakana koa dia diso foana tsy mame vahaolana ry zareo fa misy ry zareo mahitahita dia mahita vahaolana izy any amin'ny fitsarana izay nirina tokoa moa teto raha teto ihany koa ny fitsarana satria tena manana teny lehibe koa izy ngamba mahakasika an'izay zavatra izay fa tsara ihany koa an'le mponina eny toerana mametraka hoe ahoana ny amaritana izay fioaram-pefy amin'ny samy mponina eo misy manararoatra misy mametsifetsy misy mahitahita dia le vahoaka madinika izay tsy mahalala ninina foana no amin'ny farany ohatrany hoe vomafy anatile izy izany hoe tsara foana zany ao anatin'ny vahaolana izay arosontsika tsy miala amin'ny lalantsika aloha ray lalàna koa tsy hoe koriny hoe vato ka tsy azo ahova rehefa miova ny fiarahamonina azo vaina ny lalàna satria ny lalàna tokony ho sobila ihany koa fa tsy hoe takizay izany hoe raha ny vahaolana mety azo sady mety hoe tsy politika koa nefa mety tsy ho teknika ihany koa azo atao ny manome lanja ny eny toerana izany hoe fanjakana tokony ho manana fanapa-kevitra anangana komite aloha izy hoe interministériel ao daholo ny sampandrarahan'ny fanjakana mety kasika an'io na ny fitsarana na ny fanajariana ny tany na ny mponina mety ho maro no voasana amin'io dia manao an'izay araka ny tenena namana teo hoe manao recensement midina eny toerana faritana mazava le izy dia ao anatin'izay recensement izay faritana inona marina moa le tena olana mahatonga an'le izy tsy inona raha hoe hiditra amin'ilay kaparika zany tsika hoe inona aby ireo karazana olana manakana le zavatra dia mila ihany koa tsika mirecense ireo izay dossier efa niakatra tany amin'ny fitsarana amin'ny mahafitsarana anazy manko tsy azotsika atao hoe eto tsika dia anao izay tiatsika atao tsika ty fitsarana nefa manapaka mety araka ivoaka ny fanapa-kevitra avy any fanjakana ny any fitsarana mety ifanipaka dia rehefa voafaritsika hoe reto daholo ilay olana firy ny dossier izay miakatra any amin'ny fitsarana firy ny dossier mbola tsy niakatra ihany akory dia eo no amahantsika hanomezana vahaolana ary afaka hiarahana amin'ireo vondron'olona ifotony na ny zareo ny toerana hoe omena lanja izy ahoana ny hevitrinareo anatin'io zavatra io dia rehefa mitsangana izay dia afaka mametraka tsara ny fanjakana hoe mametraka gise anankiray eny toerana izay mety hanoro hevitra hanoro ny lalana raha ohatra ka transfert le tany ho ataony hoe reto aby ny dingana tokony ataonareo inona aby ny fipetra takina aminareo raha ohatra nareo ka manao occupation satria izy manko tokony tsara faritana fa tsy zavatra hoe atao amboletra manko le izy efa zay foana ny hatramin'izay hoe tsy tokony tsy amboletra le izy tsy misy ankeriny ary fanajariana mifanaraka amin'ny zavatra misy eo ary manaja ny fiarahamonina ihany koa dia ao anatin'izay zany tsika no mametraka plateforme anankiray entina mahana an'ilay izy ary antenaina ihany koa avy any amin'ilay vahoaka sy any amin'ilay vondron'olay fotony manana pikaroka moa tsika eto hoe afaka hanampy an'izay na ny société civile hoe inona mibalizy ho an'ny tsirairay na ho an'ilay mponina mba tsy hanaovany fanararaotana ho an'ny fanjakana ihany koa hoe rehefa azo amin'ny fanjakana malagasy le tany dia ahoana hoe hitsinjarana an'ireo marina tokoa aradrariny ara-dalàna ho an'ilay vahoaka dokotera Zafimatratra hiesaka andray fitenenana kely momba an'le listana tany izay tanisain'ny chef mamite fa en cours anitasy tena tsy mandaha mihitsy zahay hoe efa tena nanao ezaka be mihitsy ny fanjakana mbola azo averina jerena any amin'ny YouTube moa ny fandarana rehetra izay nisesy teto amin'ity nizoko ity efa nisy fotoana mihitsy nanomezana statistika fa efa 20 000 hectares angeny efa voasiton'ny fanjakana efa transféré à l'état nanomboka tamin'ny voan le 74 021 dia any tenatenany tamin'ny rivotra nitsoka tamin'ny 74 ary tamin'ny année 80 année 90 amin'izao année 2000 zao misy tsy kelikely lasa ny état foana ihany fa io 8 propriété izay nitanisain'ny chef teo io dia rivotra nitsoka tamin'ny fitondram-panjakana mialatsiny afaka tonoko eto hoe tamin'ny andro ny HVM tamin'ny 2016 efa deraina mihitsy ny ezaka vitanareo teo anivon'ny administration foncière ny Miarinarivo sy ny district ny Miarinarivo sy ny district ny Soavinandriana
eto aho za dia miala tsindra somary amerina ampatsiahy kely andriamatoa préfet no nitarika ny famorim-bahoaka tamin'izany ny lehibe ny district Soavinandriana mobilisé efa tena totosa hatramin'ny farany anie tompoko ny adidy amanandraikitra miankina amin'ny zareo ireo izany hoe ny côté technique izay nitenen'ny chef teo hoe manaja ny lalàna manan-kery décision politique anengavatỳ amin'ny présidence ny république projet présidentiel ilay nareo technicien efa nanatotosan'ny norme rehetra takiany lalàna fa sonian'ny filoham-pirenena no tsy vita tamin'izany fotoana izany ary tsy eto ny fotoana ilazako ny antony tsy nahavitana azy fa fantatra izany ary fantatra efa nampahafantarina ny vahoaka izay tena liana manaraka ny histoire an'ity problème tany Tiao Itasy fa signature ny filoham-pirenena sisa no tsy natransféré à l'état andreo tany teneninareo efa totosa tanteraka mihitsy ny asanareo technicien nareo aza angamba no mety hoe isalasala rehefa hidina terrain eo indray ho an'ny Tanin'ny vahoaka an'iny hoe aizany ny farany iny zavatra promesse nataonareo taminay iny fa akadin'olo sakay efa voazara hatramin'ny farany efa traty amin'ireo distribution na titre fatra akadin'olo sakay rehetrarehetra iny début ambongolava miala mitasy iny fa nen'ny tasy manokana tompoko bloqué dia tsara fatariny zareo amin'ivon'ny côté technique ny antony na bloqué azy miala tsiny mihitsy raha ohatra ka hoe itasy rery ny ohatra miady varotra rereto nefa le lalàna natao an'ny Madagasikara ray manontolo tsy ny 22 région koa ny marary amin'ity resaka tanin'ny colon ity fa izay eo itasy zany zao tena akaiky indrindra zavatra efa volonté politique efa nisy any amin'le fandarana ataontsika tany aloha efa ny antsoantso mafy izay ny continuité de l'état tena efa ny antsoantso mafy mihitsy izay hoe tokony nisy continuité de l'état satria projet mahasoa ny vahoaka le izy fa noho ny disadisa eo amin'ny samy mpanao politika moa zany dia mety hoe décision politique aravana décision politique afandray fa tokony anareo zany amerina hijerina kay le antony tsy nampasignen'ny filohan'ny république an'ilay arrêté pris en conseil des ministres farany tsy mahatransféré à l'état le tandreo 933 hectares tenenao zay dia tena fantatra tsara mihitsy ny momba an'izay ka izao mantsy no zava-doza tompoko no tsy nahatotosa tsara hatramin'ny farany an'ilay transfert à l'état dia ny misoko mangina ihany ato ny mpanao opération subséquente le tany izany hoe mpanao mutation an'izy io par voie de vente na par voie d'héritage satria efa mandeha en ligne any amin'ny internet ihany foana ny fivarotana an'le tany ny état eto tsy ny vitaina hatramin'ny farany le transfert à l'état dia ny tompo titre ato lasa manao mutation izy zany lasa manao transaction atsipiny malaky amina mpividy vaovao le tany dia io zany no iantsoantsonay an'le vahaolana voalohany indrindra ny voalohany indrindra dia le décision marina fa manahirana noho ny principe de séparation de pouvoir ny hanome inona reny ilazany anazy ve baiko sa fiangaviana sa lettre manaraka ny lalàna sa karazana lalàna alefa ao amin'ny tribunal hoe stoppé eo aloha ny rehetrarehetra fikitiana ny tany izay ao anatin'ny contexte ny colonisation dia torak'izay koa ato amin'ny conservateur ny document foncier hoe tsy tokony mbola manao mutation aloha tsy tokony mbola manao mutation aloha io zany dia tena volonté politique ray goavana izay efa hitanay taratra ho roa herinandro lasa zay misy préfet vaovao miarina rivao izay no descente sur terrain atao hoe voalohany angamba ny dinany hatramin'ny nandraisan'ny fitondrana namaky ny taratasin'Andriamatoa premier ministre Tsay Christian no vakiana teo masom-bahoaka amin'reto olona mana problème tamin'ny pahety reto hoe atsahatra aloha ny famoahana didy avy amin'ny tribunaly miexpulsé an'le olona rehetra mioccupé tanin'ny colon zava-dehibe iny raha ohatra ka misy fiantraikany ao amin'ny tribunal de première instance Miarinarivo faharoa manarakarak'izay atsahatra aloha ny inscription ana mutation atao amin'ny boky tany satria ny fanjakany eto nanajanona an'le transfert à l'état ny tompo tany ary mivarotra malaky an'le izy dia mbola tsy mirevenir amin'le décision ny fanjakana ka io zany ny vahaolana ray voalohany indrindra dia ny fanatsarana an'le transaction amin'le tany aloha efa mandeha mihitsy io vente io amin'izao efa midina sur terrain mitety tanànan'olona any ny 4-4 ny ngetroka moa zany filazan'izay anazy misy 4-4 misy teratany vahiny mitsidika an'le izy misy fasana veato zay io ny tena Tanin'ny voalohany efa misy fasandrazan'olona veato tanàna firy ny ato fiangonana firy dia miala iny dia tonga indray ny visiteur manara mampiorory vahoaka ane zany sady raha ohatra ka ho amidin'le tompo-tany marina nge ny 1500 hectares anahoana moa fomba hijeren'ny fanjakana fotsiny an'ireo commune fokotany efatra 100% ana fokotany efatra 100% tsisy afa miala amin'izany 1500 hectares zany
efa mahazo fitenenana ihany dia toiziko lefa olana satria ny dikany hoe stop tsy hoe stop fotsiny tsisy toyany dia eo amin'izay le mipetraka hoe anarany fotsiny mba terrain titre le izy fa double ny insécurité foncière, insécurité an'le détenteur de titre, insécurité an'le squatteur de titre satria tsy fantatra zany zay afarana fa mitaintaina atao sobakakambodorina eo fa arahana famitana hatramin'ny farany an'le transfert à l'état le izy ary maninona moa tompoko no valo ny tany atao transfert à l'état nefa zahay aza tsy tompony io boky tany io isan'andro hoe mahita misy 9 ao fa tsy valo atambatritsika hoe 4 hectare izy valo fa ny hitanay fotsiny ary zay tsy mbola sura hoe le lazainay ny marina efa nisy fotoana milofo mandrakarivo zay manao recherche misy 9000 hectare ao misy 9000 hectare ao ka izy ihany malala ny condition itsongatsongany hoe retony atao dia retony tsy atao fa raha ny territoire ny goye manokana ankona be zay nidiranay lalina misy propriété 10 fa 2 no atao ny 3 tsy atao zany 3 zany tsy transféré na l'état le olona mpividy an'le tany vaovao nefa midongy azy 10 izy 10 zany hoe zay olona tafiditra any amin'le roa lehibe zany afaka aloha mifofoka rivotra fa transféré à l'état le tany fa le olona miaina ato anatin'le 3 ambiny mbola hiarany zoan'ny tompo titre foana raha vao tsy transféré na l'état le tany dia tokony izay zany le vahaolana faharoa hoe toy izy le transfert à l'état efa tena signature sisa dia ataovy indray ny inventaire ny tany hafa tokony ho transféré na l'état fa misy ny tany hafa ankoatrindreo ary ty fatelo farany ty namana fara hoe mitaky fahasahina manokana mihitsy izy ty mety hiteny hoe sarotra fa efa prévu ao anatin'ny lettre de politique foncière no avaozana tamin'ny l'an 2015 mihitsy ny fandinihana ny ampiasana an'le tany aloha tsy mainka ny avy hatrany dia izara hoe distribution na tany satria mifavoriser ny propriété privée foana raha vao tonga dia manao redistribution surtout zany hoe tonga dia samy mipetraka eny amin'ny anazy eny ao nge tsisy toerana asiana hôpitaly zany raha samy zaraina samy anany e tsisy toerana asiana tsena ao tsisy toerana asiana terrain-mbolina tsisy toerana anaovana fampandrosoana fa ny fampandrosoana dia mifototra amin'ny domaine public amin'le satatany 5 zany le tany mpanjakana tsy azo amidy tompoko ny tena mampandroso fa tsy ny fananana propriété privée no mampandroso tsy hoe zaraiko tany ianao dia nazo 10 ara dia nazo 40 ara dia nazo 50 ara dia mandroso le tanàna fa tokony ho favorisena be mihitsy à travers na processus SAC na schéma d'aménagement communal sady iny no mampandray anjarany commune ny fotony hoe mba enona koa ny hevitry ny commune fa tsy voatery hoe ny état malagasy zany zay soloy ny service déconcentré teny no satria nisy risque teo ny tenen'ny chef sa izy le teneniny teo hoe mety misy koa abus izy nareo risque ataon'ny état amin'ny fizarana an'le terrain de l'état mety surprise zany hoe avaizy ty olona lasa mahazo tany ety amintsika ity satria fa ny état pouvoir fa tsy maintsy mandeha amin'le processus SAC na schéma d'aménagement communal mampandray anjarany vondrom-bahoaka ny fotony no tsy siny raorao amin'io le processus SAC ary tsy maintsy homendahany ny domaine public na tany mpanjakana tsy azo amidy atraizany gabarian'ny lalana 4 mètres à gauche 4 mètres à droite lalana iny tsisy mahazo homena amin'iny ary mila manaiky an'izany eny fa na dia ireo olona squatteur ireo aza eny fa na dia le tompo titre aza dia avy hatrany ngamba dia ho faranako amin'le hoe zay zao anisan'ny riska atahorana fanjakana ve hanana fahasahina ijoue an'izay pouvoir zay tsy misy manana fa tsy izy tsy misy manana fa tsy izy ny tiako tenena amin'le fanjakana esoriko tanteraka raha zareo aty amin'ny service déconcentré fa tena décision politique de haut niveau le izy décision politique de haut niveau ary mila fahasahina mila volonté ny état mila ny tantaran'ny Madagasikara hoe atry ny natany ny tany volcanika ny tasy famille créole ray no mbola tompony ary mbola mitady ho arovantsika mandrakizay tsy manam-pataperana ho tompony misaotra-petsaka to ianareo amin'ny tany miavo inona fagnampisana kely angamba satria anabavitra ato moa zany tena miteny mafo itasy maha-président national lamy zany dia mitety a Madagasikara ary tsy ao itasy ery fa era Madagasikara fa tsy hijeritsika sisin-dranomasina Madagasikara amin'izao fotoana izao na ny toerana tao zany le tany mpanjakana zay tsy azo refesina sy tsy azo ohatra hoe ny sisin-dranomasina dia efa lasany vazahaby amin'izao dikan'izay zany magnampy ny zany te hiteny ihany hoe tsy hitasy rely izy fa magnamafy fa era Madagasikara io zany
tena voaviraviran'ny lao tsy teny hoe voanjo tolo satria ny teny moa ny namatato hoe misy mpandova. Le mpandova eo manko ny ilantsika azy hoe mila magnadiady parikatsika. Sika ane rehefa manao le hoe manday décision politique sy le lalàna andrasana teo afaka mifameny tsara io zany ny fandiniako azy satria zay tsy voavahany ohatra zany en général lay décision politique fa ny teknika amin'izay magnaraka ho azy ny lalàna satria ny lalàna ny fandaminana ny lalàna mba tsy isian'le fitroara-pefo sy namana sy namany dia anisan'ny heveriko zany mifameny tanteraka lay décision politique zay ataonay hoe tolo-kevitra avy ety aminay sy ny lalàna ara-teknika ahafahana handamina satria zay no mametrahana lalàna handamina ny fiarahamonina eo amin'ny firenena. Dia sady mamaragny azy ihany koa satria mandeha ny fotoana ny tsara ho jerena fa ny itazy manko akaikina Taninarivo akaiky ny capitale dia mora hita fa raha agnaty ala agny eran'ny fitako province ny eny eto Madagasikara dia misy zavatra mandreraka ohatran'io daholo daholo ary magnarara ohatra zay tsy izy ny agny velony lavidavitra agny zany magnoatra lavitra noho ny itazy io fa zany hoe lavitra atsika le izy dia tsy hitatsika afa-tsy hiteniny ao nosy be fotsiny aho tena mandreraka nyzay satria agnao gasy lay tompony ray notofirina sy rahonana rehefa mandalo any nefa dia hita hoe tany mpanjakana sy ny ranomasina zavatra efa tsy izy tsony zany ohatra hoe mila fanapahan-kevitra ary mila fiovana mahery vaika ny eto Madagasikara satria tokony hanao tombanezaka zany tsika hoe inona ny tena tsy napety azy dia inona ny fiovana tokony hanatsarana azy mba aza jerentsika fa tsika miady hoe averina ny nosy magnodidina Madagasikara zay no atsy nefa ny eto tanàna atsika aza eto tapy-tanàna tsy voaverina atsika ka dia atao hoe zany famarana azy dia pomieritra amin'izay zavatra hoe ny nosy hoe takina avy amin'ny Frantsa nosy huile de palme inona moa le party moa izy zao nefa ny eto amintsika eto tanàntsika lasany fotsiny ka io zany mila atao hoe mandray fanapahan-kevitra itsika ary tsy hoe ny fanjakana rery fa hatramin'ny fokon'olona zay eny atoerana mila mametraka n'ilay soatoavina malagasy zay mba hiverena ny tena lay firesakina sy ny tena filazana ny marina atoerana mba tsy hidiran'ilay hoe ty manana eo tanàna ty be vola dia izy ny tena hazo be fa mila fanalasalana magnaraka ny soatoavina malagasy mba hahafahana hametraka ny tena fampandrosoana maharitra Madagasikara. Ao anatin'izay famaraparana an'izay ihany koa mety manana teny tiana ho tsindriana manokana ihany koa nareo avy eo anivon'ny ministera. Mahakasika an'ilay zavatra nolazaina teo ihany angamba misy hoe resaka politika fa hoy aho hoe ny hafaran'izany teknika ihany tsy mbola nisy teknisianina ka nanapa-kevitra hoe satria nanambaran'izao ny mpanao politika dia andikan'izay izy ao anatin'ny bokotany izany hoe tsy miala ihany amin'ilay lalàna ihany tsika ny hafaran'ilay izy anao fanambarana takin'iny ary ny mpanao politika tsy maintsy hijery foana izy vahaolana ara-teknika ao aorianan'izay ary io vahaolana ara-teknika io dia tsy maintsy voafaritra ny lalàna foana ihany tsika raha ny aya teo moa mety hoe tokony ho ajanona aloha ny zavatra izay inscription mandeha mba tsy isian'ilay olana lalàna antsika ne mamehany atao hoe prénotation afaka angatahanao tsara iny any amin'ny fitsarana hoe izay dia mba tsy aversoanay mandra-pivahany olana io satria manko misy prescription acquisitive izy fa tsy hoe ny transfert à l'état dia iny no manara-dalàna fahanay aty amin'ny sampandraran'ny fananantany mametraka an'izany eo anatin'ny titre mandra-pivahan'ilay olana ho an'ilay fanajanonany ny inscription teo raha ny lalànantsika aloha dia tena mialatsiny fa tsy afaka manao an'izay zany ny any amin'ny sampandraran'ny fananantany rehefa ohatra ka tonga eo aminay ny taratasy ka manaraka ny lalàna hoe ny tompony tokoa araka ny fanamarinana mampandova tokoa ve no manao an'io fifampivarotana io ilay fifampivarotana ve dia midiny amin'ny olona mananjo afaka hividy azy dia tsy manana fahefana mihitsy zay andany iny afa-tsy ny didim-pitsarana ihany no manapaka anay hoe ajanony ny inscription ohatr'izao ajanony zavatra ohatran'ity izany hoe tsaratsara tokoa ilay vahaolana hoe mba tsy isian'ilay
le appui mety hitranga dia hoe ajanona ilay izy fa indrisy tsy afaka manao an'izay zay izany hoe ny zavatra afaka ataon'ny fanjakana fotsiny ngamba dia manamafy any amin'ny fitadiavana famarinana tokoa ireto olona zay manao fampivarotana reto vea tena mpandova tokoa zay azo adadina tsara zay azo alefeny amin'ny fitsarana ilay izy raha mampiayay mahakasika ny taratasy iny fa ny manajanona ohatr'izao aloha tena tsy afaka manao an'izay tsy manana fahefana amin'izay napetraky ny lalàna hatramin'izao dia manamafy any amin'ilay zavatra resaka antsika teo hoe ny transfert à l'état na ataonao vente ilay izy na ataonao inona nia dia tsy manakana amin'ny procédure ny transfert à l'état zay ny prescription acquisitive no mazava tsara hoe izay inscription farany ao ka nandritry ny 20 taona aorinan'iny raha vao misy inscription ao ka tsy mafena le 20 taona le olana natsara dia tsy mahazo an'ilay didi-pitsarana izy fa ny transfert à l'état tsy mahasahana an'izay zany hoe zay trangaray zay zany tsy mahakasika ny transfert à l'état mihitsy fa na midinao amin'izy na amin'izy io rehefa mivoaka ny arrêté na ny décret mamindra an'ilay tany amin'ny fanjakana dia tsy mampiova nin'inona zay fa mifindra amin'ny fanjakana malagasy foana ia fanentanana kely angamba no entiny araky ny voalazany namana rehetra teo moa antsika fanjakana tandalàna dia manentana antsika vahoaka malagasy hatrany zany mba hanaraka ny lalàna velona misy zany afaka maka tolo-kevitritsika eny amin'ny sampandrarana ny fananantany ny fandrefesantany mikasika ny dingana rehetra izay tokony atao fa tsara sy amafisina mihitsy ny aleotsika manara-dalàna aleotsika tsy hompandika lalàna fa ny lalàna dia natao hiainana ary mahatsara zavatra ny lalàna izay mipetraka izay misy amin'izao fotoana izao dia izay no hanentanana antsika rehetra ary tsika vahoaka izay manao fanajariana misitraka an'ilay tany dia entanana trano mba hiara entana zany mba moramora kokoa ny ahitana vahaolana zany rehefa miara-mientana antsika nisy tolo-kevitra tena tsipiny namana hoe azo atao tsara ny manao plan d'aménagement rehefa voafaritra mazava sy fantatra mazava ny santany rehetra misy eo amin'ilay tany dia azo jerevana zany azo jerevana hoe ty faritra honenana ty faritra atao an'izao azo tsinjaraina tsara zany fa ny zava-dehibe dia hoe manara-dalàntsika manaraka tsara ny procédure izay tokony atao voafaritra ny lalàna misaotra indrindra tompoko miana fitenena farany dokotera Zafinaratra misaotra betsaka tompo ary afa-po zahay tratra ngamba ny tanjontsika tao anatin'ilay fandaharana na dia ataoko aza hoe tsy hiakatra plateau eto ntsony ny tany clavel ny tany goye ny tany pinel sy ny sisa efa voasolo nyity fandaharana androany ity daholo ary ny mahasolo tena ny fanjakana andry zareo reto moa dia efa misy ny zao ny marimaritra iraisana resakitsika teo satria tsara tare be le resaka chef-tsure teo tsy voasakana mihitsy ozy izy ny transfert à l'état ninona inscription natao tao amin'le tany zany fa ny prescription acquisitive ny misy fepetra hoe 20 ans roapolo taona ny kitian'le tompony izy roapolo taona tsy nikitiany ny tao anaty boky tany zay vao tanteraka ny fepetran'ny PA izay hita hoe tsy possible zany na dia izay ara ny ara-dalàna ty anara-dalàna ny le vahoaka fa tsy hoe tsy ty anara-dalàna fa vao nikitian'le tompo-tany latsaky ny 20 ans ny boky tany na tsy te hidina any ary izy tsy amboly fa i boky tany io fotsiny nikitiany isaky ny 15 taona dia tsy mahazo tany mihitsy ny olonao ka le PA zany tena hoe akisakay mihitsy raha tsitrakareo mba tsy ho atao vahaolana proposena nay any tasy tsony zany PA zany efa betsaka ny tatsahany taraina zany fa tsy alaportean'ny olona rehetra misy statistika eo anivon'ny étude nataonay nandritry ny nanomboka 2006 hatramin'ny 2016 tao anatin'ny 10 taona 481 sauf erreur ou omission nisan'ny olona ny réussir tamin'ny PA nefa raha ataony état parcellaire amina million ngamba nisan'ny olona mioccuper an'io tany io ka tsy vahaolana le PA fa akisaka eto satria kitian'le tompony isaky ny moins de 20 ans fotsiny io tany io dia efa tsisy PA amin'ny réussir zany io raha tokony izy fa tianay rosona kokoa tompoko ato amin'le transfert à l'état koa satria izy io tsy voasakan'le inscription na mutation ataon'le tompo-tany ihany koa satria koa izy io ny vahoaka angina fa ny fanjakana no hiady ho an'ny vahoaka koa satria izy io tsy sombo tany nataonao aménagement irery ihany
no hiaran'ny transfert à l'état fa izy ray manontolo mihitsy tonga dia indray transfert à l'état tianay le transfert à l'état efa natomboky ny préfet tamin'izany fotoana izany transfert à l'état tamin'ny 2016 efa totosany ny topos domaine miarina rive district efa ato amin'ny DGSF efa vitany ny DGSF ministre tamin'izany fotoana izany fa signature na président de république tompoko no tsy natotosaka tsy haiko hoe rehefa okitiana ve izy zao dia averina hatrany voalohany indray tsy maninona fa ampiomanana vahoaka afaka manampy tsara ny société civile miara mampiomana vahoaka hoe azafady fa ity indray ny tena izy fa le taloha iny averina hatrany voalohany tsy maninona fa rehefa ho atao transfert à l'état izy dia zay le solution tena tsara ary ny fanjakana irery ihany ozy izy zahay ho no tokony mampiantso an'ireo olona izay nanao mutation tao roatra zao hoe taraikiraiky zao ny fanatanterahany fanjakana an'le transfert à l'état dia misoko mangina ihany ato ny mpanao mutation maninona moa no misoko mangina maninona ka raha mba mamory vahoaka dia mba miseho hoe reto zahay le taranaka le olona le nahazo an'le izy rehetrarehetra ve tompoko no ilain'le olona sa izy rehefa mba mahazo vokatry le schéma d'aménagement communal 2 hectares anaovany usine na 10 hectares anaovany usine tsy satry ny vahoaka koa ary isy usine le tanàna ko tsy satry ny vahoaka ary izy anamboatra lalana hampandrosoana an'le tanàna anangana usine misy vahoaka mbola afaka tezaina i société civile mandray anjara ary zay amin'izany andao isika hanao négociation amin'ireo tompo titre reo fa 50% zao ny chance tokony atao négociation le tompona titre ary ny fanjakana dia stominay foana mihitsiny tokony ho eo fa raha voatra hoe misoko mangina any izay aloha fa vaovao lehibe na misoko mangina any ary ny mpanao mutation rehefa ho transféré ny état à l'état le tany dia ohatrany tsy nisy any zany le mutation fa zaraina ny tany dia samy mahazo ary ny programme d'utilisation le tompo titre tokony ho fantatra mazava tsara hoe mila 4 hectares izy mba hampandrosoana an'io tany io ary le vahoaka ihany koa tsy tokony hanao refus de négociation zay mahatonga any amin'ny teny izay tsy mpapriska vahoaka tsy anara-dalàna ampafantarinay amin'ny vahoaka tsara fa manana plein droit ny olona tompo titre fa ianareo tokony hanaiky négociation zany hoe hiafaratra any amin'ny fivarotana mihitsy io rehefa antsitrapo fa tsy ny terena antsitrapon'le olona zany hoe amitiko mihitsy ny anjarako ary ananganana usine be an'le investisseur tsy zaran'le investisseur raha ve mipetraka eo ampilaminana tsy tasy tsy voatery makany amin'ny alatsinanana tsy voatery makany mena be fa eto amin'ny 80 km mialan'ny tanà accessible en goudron sol volcanique tena meilleur site ary tsy torahan'ny olona vato ianao s'installe ao fa tena ampilaminana tsara ny installation dia zay zavatra izay no irinay misaotra betsaka anareo indrindra tompoko na totosa sady félicitation amin'izao fandaharantsika izao maro ny vahaolana narozy teto tamin'ity androanty anisany koa ny sosikevitra izay ahafahana mitady an'izay maromaritra iraisana an'izay ankasitrahana ny aveo anivo ny fiarahamonim-pirenena ny pikaroka momba ny fananantany eo ihany koa ny aveo anivo ny safadrarano ny fananantany ny tanany domaine sy ny ZOKO namana soavandriamarita ny hevitra izay naposaky ny vahiny moa zany tamin'ity androany ity dia voalohany aloha amin'ny zoarovany lalàna ny fisitrahatany dia tsy maintsy mifototra amin'ny lalàna velona izay manan-kery eo ankilany dia ireo olana rehetra izay mitranga dia azo atao tsara ny mitady ny vahaolana araky ny pitsopitso ny takin'ny lalàna fa akoatr'izay dia mitaky ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'izay fieverana ny tokony ahafahana manafaingana sy manamora ary manamaivana ny fepetra ahafahan'ireny olona manajary ny tany ireny misitraka ny zony ny aveo anivon'ny firaisamam-pirenena indrindraindrindra raha manana tanjona ny amin'izay ahafahana mampandroso ny faritra sy ny firenena dia tokony hojerena aingana ny famahana ny disadisa izay mety hitranga ny olana izay mety maningotra ary indrindra eo amin'izay fahafahana misitraka maharitra ireny tany ireny mba hitera-bokatsoa na ho an'ny tompon'ny tany na ho an'ny fiarahamonina na ho an'ny firenena iray manontolo izay no azona roso tamin'ity alina ity ankasitrahantsika isika rehetra nanaraka ny fandarana isika izay vahiny nasaina na vita nitondra izay fanazavana sy famelabelaran'izay amin'ny herina nitondra iray fotoana manaraka ho amin'ny tontolo ny zo momba ny fananantany mametraka ny marapitafa mandrapiresaka tompoko mialohan'ny tena marantsika azy dia marina
efa misy hatrany ahafahantsika rehetra mifanerasera amin'ny tokony andraikitra tao anivony ny fandaharana ny zoko. Misy ny page Facebook ny zoko, eo ihany koa ny adresy mailaka izay ahafahantsika mifandray ny zoko viva 2019@gmail.com, ary eo ihany koa ny laharana maitso ny 770 sy 900. Veloma tompoko.